Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Koa miambena ianareo ka mivavah mandrakariva mba ahery ianareo fa tsy fantatrareo zay andro iavian'ny tompotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno koa na maraina. Amen. Ivavaka isika tompo. Ataonay ahoana ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny tsy isaotra sy ankasitraka indrindranao satria fantatray fa tsy noho ny herinay na ny fahaizanay akory no nahafahanay niatriky ny volana masa ray manontolo iny teo ambany fahasoavanao fa mbola ny fitiavanao tompo mbola ny famindramponao koa ena dia betsaka tokoa azany zavatsarotra tsy maintsy nolalovanay tao ny aretina Jesosy tao ny tsy fisina tao ny ady maro isan-karazany dia tsapanay tokoa fa tsy mba namelana irery ianao fa teo foana niara-dalana taminay ianao ny fampitantana taminay ianao niara-niasa taminay ianao ary indrindra ihany koa niadinay nampionona ny lalatsarotra rehetra zay nalehanay ary ankehitriny zay tompo dia nampandresenao ka indreto velona trapamonjena indray Jesosy nahatratra zao volana avril vaovao izao volana zay apetraka itanteraka eo ambany fahasoavanao mba ho anjakanao ho didinao Jesosy malala sotra betsaka ihany koa amin'ny zavatra rehetra fa mendrika ny fiderana ny fankalazana ary ny fanomeza ambonahitra ambony indrindra tokoa ianao lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompo ny tompo rainy mandrakizay ary andriny fiadanana sotra tompo satria ankehitriny zay dia mbola nomenao fanomeza-pahasoavana indray koa afaka andreany teninao mba nitsinao ny dianay anazavanao ny lalanay ary anavaozanao zay ratsy rehetra eo amin'ny fiainanay koa mangataka nindra fonao lehibe tompo malalo mamelany elokay rehetra amin'izay ratsy vitanay teo anatrehanao nampalahelo anao tompo fafao zany amin'ny rahasonao ary koa aoka tompo mba ho adio tanteraka izay ho afa-pahotana amin'izany rahanao zany Jesosy ka mba ho afaka ampahalalana toetra ankahalalahana ny fanahy masinao anatinay izay anampy anay be dehibe tokoa amin'ny fandraisana sy ny fitehirizana ny teninao amponay ary koa ahafahanay mitahiry zany mizary zany eo amin'ny manodidina anay mba ho tanteraka tokoa ny sitraponao dia mitenena tompo fa vonona izay andresy ankatony teninao amin'ny anaranao masina sy manan-kerevany Nazareta Jesosy malala no nanovanay sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra mpianakavy finoana amin'ny anaran'ny tompo havana ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana amin'ity sabotsy maraina ity dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Lioka toko 12 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 9:70. Lioka toko 12 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 9:70. Rehefa hita izany dia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Aoka isikina ny valahinareo sy rehitra ny jironareo ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy any ampapakarambady izy ka noho ny tonga sy mandondony izy dia voany miaraka amin'izay sambatra ny mpanompo izay ho hitany tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony ka ampipetraka ary ihinany ampipetraka azy ihinana dia ho avy ka nompo azy ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo fa fantatro izao fa raha fantatry ny tompotrano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano notaminy dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo ary Petera tompoko izay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra ary ny tompo iza moa ny mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome izay anjara hanina amin'ny fotoana hanome anjara hanina azy amin'ny fotoana sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko va ho avy ka dia hikapoka ny ankizy lahiny sy ny ankizy vavy
izy ka mihinana sy misotro kamamo dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany dia ho tapahina roa izy ka omena anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohina be. Fa izay tsy mahalala kosa na nanao izany zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay ampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity. Raha momba ny fiavian'ny tompo haka ny olony tokoa mantsy no resahina dia ny zavatra raikitra ao an-tsain'ny fiangonana tamin'ny testamenta vaovao ary mandraka ankehitriny koa aza dia tsy misy afa-tsy ny hoe efa tena tombotra dia tombotra tokoa ny fiavian'ny tompo. Nenona dia ho avy tampotampoka tokoa azy izany araka ny tenin'Andriamanitra hoe fa tsy ho fantatrareo izany andro iavian'ny tompo ny tompotrano izany, na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno koa na maraina. Ary ny mpanompon'Andriamanitra koa dia mampahery ny fiangonana mandrakariva amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hiomana sy ho vonona lalandava ara-panahy ianareo eo am-piandrasana ny fiverenan'ny tompo. Ny tompo tokoa mantsy ry havana raha namonjy isika dia tsy hoe hipetraka fotsiny isika fa tiany koa mba hiasa sy hiomana ara-panahy eo am-piandrasana n'ilay fotoana hiverenan'ny tompo Jesosy Kristy ry havana, satria izy dia tsy maintsy hiverina ary izy ilay nolazainy ny tenin'Andriamanitra hoe ilay mpampakatra. Ao anatin'izany fotoana hiandrasantsika ilay mpampakatra izany dia mampaherentsika foana ihany koa ny tompo mba hanao mandrakariva ny asa fanompoana. Tiany koa isika tsy ho varimbarim-poana fa hiezaka hiomana mandrakariva amin'ny lafiny rehetra, indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy, izany hoe iraiki-po tanteraka aminy isika, hanana firaisana tanteraka aminy koa amin'ny alalan'ny vavaka mandrakariva ka tsy reraka, amin'ny alalan'ny fibebahana isan'andro, amin'ny alalan'ny koa famakiana ny teniny ary koa ny fianona ny sitrapony isan'andro. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka isikina ny valahanareo, izany hoe aoka hiomana sy ho vonona foana isika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, ary tsy ny vatana ihany no tiany hiomanana fa ny saina mampanahy ihany koa tiany hiomana avokoa. Hoy tokoa mantsy Paoly eo amin'ny Filipianina 4:20 manao hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa ny hoe andrasantsika ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Izany hoe ny toeram-ponenantsika izany dia any an-danitra any, fa ity izao tontolo izao ity dia fandalovana fotsiny ihany, noho izany tsy tokony ho variana amin'ny fiahiana ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity isika, fa hifantoka be dia be kosa amin'ny fiomanana ny ara-panahintsika eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana. Izany no tiany Jesosy Kristy ataontsika ny amin'ny hoe aoka isikina ny valahainareo, izany hoe tena tiany tokoa isika hiomana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy ihany koa. Eo amin'ny 1:7 dia manontany Petera hoe izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Dia eo amin'ny 2:7 Jesosy namaly manao hoe iza moa no mpitandro raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony ifehin'ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Izany fanontaniana izany ry havana no dia mitoa milaza hoe dinio sy izareo tsara ny fiainanareo raha mpitandron-draha raha mahatoky sy manan-tsaina ianareo. Nampiasa ohatra ihany koa ny tompo hoe aoka isika tahaka ny olona izay miandro ny tompony avy any am-pampakaram-bady mba ilazany fa misy fiainana anankiroa lehibe karazana iseho raha tsy mbola tonga Jesosy Kristy ry havana, kanefa kosa izy dia nanome toky fa tsy maintsy ho avy hiverina Jesosy amin'ny fotoana izay tsy amposika. Ny fiainana voalohany dia ny fiainan'ireo olona izay miandry ny tompony amin'ny finoana, amin'ny fahatokiana ary amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ireo olona izay miandry ihany koa miambina mandrakariva sady mivonona ara-panahy. Ireo izay miandry ihany koa sy manan-tena amin'izay zavatra rehetra ataony eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Ary izany olona izany dia
handray fitahiana lehibe avy amin'ny tompony rehefa tonga izy. Ny fiainana faharoa indray dia ny fiainan'ireo olona izay na dia fantany aza fa miandry ny tompo izy dia mbola manaonao foana ihany, manao atsirambina ihany amin'ny fiainam-panahiny, mbola misaina araka ny fanaon'izao tontolo izao ihany. Mihevitra ihany koa fa mbola tsy ho avy vedivedika izany ny tompo, anika dia tsy vonona mihitsy izy ny hanohitra ny mena miraviravy ny fankapanahy ratsy rehetra ka dia mora tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny devoly ary tsy ho avelany raha tsy miala amin'ilay lalan'ny fahamarinana mihitsy. Tsy vonona ihany koa ireo olona ireo hiomana ara-panahy fa ny sitrapon'ny tenany sy ny mahafinaritra azy ihany no tanterahiny. Ary izany olona rehetra izany ry havana dia handray fanamelohina avy amin'Andriamanitra ary andova henatra sy faharavana mandrakizay rehefa tonga ny tompony. Ny tompo rehefa ry havana dia azadino fa tsy mba manavaka izany ny tompo. Ka ireo olona roa karazana izay voalaza ireo samy nitenena ny tompo avokoa hoe aoka isikina ny valahinareo. Jesosy dia mahatsapa tokoa ry havana fa ireo izay tsy mihevitra hiomana ara-panahy ireo eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika dia mahatsiaro hoe ampy sy sahaza ny momba ny fiainany. Mahavita tena beka tsy mila miandry an'i Jesosy Kristy izany, tsy mila n'Andriamanitra koa eo amin'ny lafim-piainany fa vita ny irery ny fiainany. Dia inona moa anefa ny mahatonga izany fomba fisainana izany? Ny antony dia ny fandrosoana eo amin'izao tontolo izao, na ara-pitaovana izany na ara-pahalalana. Anika dia mihevitra fa milamina tsara ny fiainany, tsy manan-java mahory izy fa manana ny ampy tanteraka. Ary izany fotom-pisainana izany ry havana dia mitondra fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra, mitondra fisarahana tanteraka aminy ary indrindra mahatonga hanao an'Andriamanitra tsinotsinona ihany koa aza. Ary izany eny nahatonga an'i Jesosy Kristy namaly an'i Petera hoe iza no mpitandrin-drà raha mahatoky sy manan-tsaina aminareo? Ny tiany holazaina amin'izany ry havana dia hoe mieritrereta tsara ianareo amin'ny fomba fiainanareo eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Isika mpanaradian'i Jesosy koa ry havana, iza amin'ireo olona roa voalaza etsy ambony ireo moa isika eo am-piandrasana ny fiheverenan'i Jesosy Kristy tompontsika? Mba anisan'ilay olona mpanompo mahatoky sy manan-tsaina ve isika eo am-piandrasana an'i Jesosy? Sa ilay mpanompo tsy miomana fa mbola manaonao foana ihany, mbola mihevitra ho mahavita tena ka tsy mila ny fanampian'Andriamanitra? Izany toetrany izany tokoa mantsy ry havana no iainantsika olona maro amin'izao fotoana izao, ka mahatonga an'Andriamanitra mpahatsahantsika androany fa raha hiatrika ny fitsaran'ilay mpitsara marina anie isika amin'ny andro voatendriny dia tsy miankina amin'ny zava-bitantsika ihany akory no hitsaranantsika fa miankina indrindra ihany koa amin'ireo zavatra tokony nataontsika kanefa tsy nataontsika tsy tanteraka itsika satria tsy mila ny fanampian'Andriamanitra isika fa mihevitra ho mahavita tena manana ny ampy sy ny sahaza rehetra. Kanefa aoka tsy ho adinontsika ry havana fa rehefa tonga ny fiverenan'ny tompontsika izay voalaza tokoa fa tampoka dia tsy misy fotoana hibebahantsika izany intsony anie ry havana e. Ary ho antsika mpino matimaty miverin-dalana ihany koa dia tsy miraika na mandà mihitsy aza zany fiverenan'i Jesosy Kristy izany. Dia toy ny fahafatesana ho antsika ny fiverenan'i Jesosy ry havana, izay fotoana tsy miempotra ary mety ho avy tampotampoka koa aza. Ko andeha aza isika rehetra hiezaka hiomana ara-batana, ara-tsaina ary indrindra ara-panahy eo am-piandrasana n'ilay tompontsika araka ny baikon'ny tompo hoe aoka isikina ny valahinareo mba hiatrehantsika tsy amitahotra ilay fitsarana amin'ny farany. Ny dera ny laza sy ny voninahitra tompo. Efa anao taloha izany ary mbola anao ankehitriny dia mbola omena ianao isanandro amin'ny taona rehetra mandrakizay fa ny fahazotoana miomana kosa amin'ny lafiny rehetra Jesosy eo am-piandrasana anao mba ataovy aminay tsirairay avy olonao. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka mankatela indrindra anao zay ry tomponay sy mpanjakanay fa tsy navelanao andeha anjambany tokoa izahay fa mbola nampatsahivinao anay fa eto amin'ity izao tontolo izao ity izay ankamaminay fatratra tompo dia toerana andalovanay fotsiny ihany fa tsy haharitra ela akory fa ny toerana onenanay mandrakizay dia any amin'ny fanjakany lanitra ao. Isanandro ihany koa dia ampatsahivinao anay foana amin'ny alalan'ny mpanomponao fa efa tena tombotra dia tombotra ny fotoana hiavinao Andriamanitra. Ary dia mampatsiahy anay mandrakariva ianao mba hiomananay
sy ho vononana iara-panahy mandrakariva eo mpiandrasana ny fotoana iverenanao. Eny na dia tsy fantatray tokoa aza izany fotoana izany. Ankehitriny izay Jesosy dia ao anatin'izany fotoana iandrasana anao izany tokoa, ary tsy mihery aminao ihany koa Jesosy ny fahasarotam-piainana iainanay izay toa manosika anay rehetra hivoaka ny valanao ka hanaovanay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mba hifaliany nofonay. Koa mangataka famindram-po Tompo, mangataka famelana tanteraka Tompo malalo, mba hampahirezo izay isanandro, hampahirezo ny fonay, ny fanahinay, ny sainay, mba hafitainay hiomana tsara amin'izany andro iavinao izany. Ataovy tafatoetra amponay mandrakariva Jesosy, ny baikina hoe aoka isikina ny valahanareo eo mpiandrasana ny tomponareo. Mba tsy ho varimbaripona izahay, mba tsy ho sodoka ny rehaka izao tontolo izao izahay ka tsy havita nohitra ny velam-pandriky ny devoly ka tonga anay tsy iraika na koa andà mihitsy aza ny fiverenanao. Ampio ihany koa izay Jesosy amin'izao fotoana iandrasanao anay izao, mba ho feno ny fanahy masinao isanandro Jesosy, ampianatra anay, hanazava ny foamam-panahinay, hampatsiaro anay foana Jesosy amin'izay zavatra tokony ataonay amin'ny fiomanana ara-panahy, ary koa mba hifamatoranay bebe kokoa aminao isanandro, mba hatsiarovanay koa fa miandry anao Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjinay izahay arovonina ihany koa na amin'ny fotoaninona na amin'ny fotoaninona iavinao eny amin'ny rao any lanitra. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitry ny fiadanana ny amasina tsika samy ho tanteraka, ka ho karovany avokoa ny fanahytsika, ny aitsika ary ny tenatsika ho tanteraka, ka tsy hanatsiny isika amin'ny fiavian Jesosy Kristy tompontsika, mahatoky izay ny antso antsika, sady izy ihany no hanefa izany. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anarany